fitsarana ministra eny amin'ny haute cour de justice mbola tsy nalefa ny antenimieram-pirenena ireo dossier. Aretina coronavirus mitaky ny mangarahara ny vahoaka. Fanidina sistany ny Madagasikara ampy amatsinana Antananarivo ny vokatra ao Ambotry Manjaka. Dia amitiavana indray tompolasy tongovavy no hitsenan'ny fampalalam-baovao ny MBS anao amin'ity alatsinainy 12 Martsa 2020 ity. Manasanao ampitiavana izay anaraka ny fotoanan'ny fampalalam-baovao. Hotsika manokatra izany dia ny eo amin'ny fitsenan'ny Madagasikara ny aretina coronavirus sy ny mety fiatrehana izany. Eo amin'ny tontolon'ny ya sy ampy hatreto ny vaovao omeny ny laharan-tarby sivy ray aotra na ny 910 izay napetraka ny fitondram-panjakana antsona raha toka misy tranga mampiay mikasika ity aretina coronavirus ity eto amintsika niezaka ny antso laharana io ny mpanao gazetiny MBS androany nanandrana fa tsy nahitana ny tena famarinana. Ravrazafy mahenina sy manora ny malala no mitondra ny andindiny izay. Miabetsaka isan'andro ireo olona maneho hevitra mahakasika ny aretina coronavirus ao anatin'ny tambazotra Facebook. Misy milaza fa nahita tranga miayay toy ny tany Nosbe. Ambetele olona nandray ny antso Tarby atao amin'ny 910 nantsona moa fa tsy mbola misy tranga na aretina eto amintsika. Arovana kosa ny andreo olona 420 Arahamaso Mahamasina tsy misy toerana natokana ao andraisana azy ireo moa. Dika le hoe Arahamaso zany zany hoe matota fiditra eto aloha ireo vahiny 420 ireo nationalité le olona aloha tsy fantatra hatreto ny antony tsy namizana an'izay malagasy mantsy ohatran'ny hoe rasista karan'izay vao mahita fotsiny ino misy an'le olona ohatra fotsiny zany any Chine zao ny paritaka lista dia mahita hoe ino ny olona sinoa dia efa ny sasany mety hamono mihitsy fa izay ny antony tsy namoahana an'le resaka hoe nationalité mba hisorohana ny hoe hoe resaka hoe loza mety iseho zany matota fiditra eto zany ireo olona ireo dia olona salama fa ny le Arahamaso zany dinihana ihany aloha izy na mametraka fanahiny foana tsika fa tsy tonga dia matoko be anjambany fotsiny hoe tena salama marina ireo olona ireo fa arahona maso ihany izy aloha izy jerena sao dia hoe sanatria misy marary ihany na dia efa natao daholo ary ny fitiliana rehetra. Olona efatra hafa ihany koa no Arahamaso any an-trano nanomboka ny 12 Martsa teo. 17 hafa Arahamaso eny Anosiala ka olona roa ny ayahina izay tsy atahorana. Tsy fantatra nefa ny toerana misy ireo olona efatra tompotrano mio ny vahoaka indrindra ireo mipetraka manodina ireo olona ireo. Afaka ohatra ka hoe manontany an'le responsable communication ministère ny fahasalamana mihitsy ianao fa tsy azona iamena eto ny toerana misy an'le olona. Eto amintsika zao mbola état zéro zany hoe mbola tsy misy ny olona marary ka mitovy amin'ny andavanandro tsika tsisy olana mihitsy fa raha sanatria misy olona marary ny aretina coronavirus eto tsy hanafina izany mihitsy ministera satria arety mandoza io tsy maintsy. Ny ivelany toy ireo firenena matanjaka izay ny fehezana faran'izay aingana ny aretina ampahafantarina ny olona hoe aiza no ahitana tranga mampiaya ina no fepetra tokony raisina avy hatrany sy ny maro tsy voatanisa raha ny mifanohitra amin'izay kosa no misy eto amintsika. Fa eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany fietsika iray anisan'ny azo isorohana ny Covid-19 na ny coronavirus ny fanasana tanana amin'ny savony. Anisany mbola anapitrisany maro maneran-tany nefa no tsy afaka misitraka izany fanasana tanana amin'ny savony izany. Raha araka ny nambaran'ny UNICEF androany mitatitra ny vaovao i Jessica Miray sy Tahiriny Aina. Naparitaka be ny fanaintanana fa anisan'ny fisorohana azo antoka sy mora iarovana amin'ny Covid-19 ny fanasana tanana amin'ny savony. Mifanohitra tanteraka amin'izany anefa ny zava-misy maneran-tany. Raha araka ity tatitra navoaka ny UNICEF androany ity. 400 amin'ny olona maneran-tany, izany hoe 3 miliara no tsy manana fahafahana manasa tanana amin'ny rano madio sy savony ao an-tranony. 5.700 amin'ny olona aty amin'ny firenena mahantra toa ny Madagasikara no iaran'izany. 7.700 amin'ireo sekoly no tsy misy fotodrafitrasa ahafahana manasa tanana, izay mahavoakasika zaza 700 tapitrisa maneran-tany. Ary ny ansasany amin'ny 7.700 io aty amin'ny firenena andalam-pandrosoana avokoa. 9.700 amin'ny toeram-pitsaboana izao no tsy misy toeram-pidiovana sy fanasana tanana maneran-tany, izany hoe iray amin'ny 4. Ny mponina aty andrenivohitra no tena ahina kokoa amin'ny sianaky ny arety mifindra toa ny Covid-19 toy izao.
betsaka kokoa ny olona ka mora ny fifindrany aretina amin'ny fivangongon'ny olona. Ho any aty amin'ny firenena atsimon'ny Afrika izao dia 3.700 amin'ny olona aty andrenivohitra, izany hoe 8.900 tapitrisa dia tsy manana fahafahana manasa tanana. Ho any Azia afovoany sy atsimo 2.900 ao an-tanan-dehibe no tsy manana fahafahana manasa tanana ao an-tranony. Toy ny Antsasamanila amin'ny mponina Bangladesh ary 2.900 ny Indiana. Ao Azia Atsinanana kosa 2.900 amin'ny mponina ao Indonezia no tsy misitraka fanasana tanana ao an-tranony raha 5.900 ny Filipiana. Fa eo amin'ny fiatrehana ny fiainana amin'ny andavanandro sy ny sosialin'ny mponina kosa indray dia saika nahitana fiakarany avokoa ireo entana tena ilaina amin'ny andavanandro noho ny tahotra ny valanaretina coronavirus eto Madagasikara. Inona ary ny fepetra tokony raisin'ny fanjakana manoloana izany, mitondra fanazavana misimisy kokoa mikasika an'izay ao anatin'ity vaovao ity. Iravy Razafy Mahenina sy Mano Randre Malala. Eny amin'ireo fivarotana lehibe ny essuie-tout sy ny karazana savony fanasan-tanana no tena be mpividy indrindra amin'izao. Zara raha hita ihany koa ny cache-bouche eny amin'ny fivarotam-panafody. Atahorana tsy ho atsy ny fiakaran'ny vidin'ireo entana ireo sy ny entana fampiasa amin'ny andavanandro etsy andaniny tsy maintsy ho betsaka ny mpanararoatra ka hampitangana avo roe ny vidin'entana. Ao amin'ny fotoana ohatr'izao ny secteur informel ny tena manambola manararoatra ny fahavoazan'ny sasany. Zany hoe manafinetana izy dia miandry ny fiakarany tsy mampinetana eo an-tsena dia mamoaka an'izay izy dia mampiakatra ny vidin'entana dia miteraka amin'ny fiakarany vidim-piainana izay inflation rétention na stock zay. Izay dia efa tokony andraisana fiapetra koa dia nizao ny ataonao na contrôle situation de stock nireny importateur grossiste dia makaiza ary amin'ny détaillant ary amin'ny secteur formel sa tsy any amin'ny secteur informel. Raha vao any amin'ny secteur informel nandehana ny entana niala atao amin'ny grossiste dia efa miomana zay fa anao spéculation le olona. Eo koa zany ilaina fivondronan'ny zareo tena grossiste importateur ara-dalàna. Ireo zany tokony fampiresaka amin'izao fotoana izao. Ahitana le tena traçabilité an'le hoe niala teto ny entana nakary amin'ny anina. Satria ny fotoana ohatran'izao dia ilaina le tokotelo. Ny mpanjifa, ny mpandraharaha, ny fanjakana en tant que régulateur. Tokony fanantona tsara reo ary ny fampiresaka. Vaolana Martsa naroso ny pateo-karena ny famokarana ireo akora fototra eto an-toerana ihany no tokony atao laharam-pamehana. Manao politika conjoncturelle zany hoe politika ao anatin'ny tombotrezaka na foiezaka. Dia le politika ao anatin'ny tombotrezaka sy foiezaka io dia hoe atao zany sy ahafahana mamatsy ny olona amin'izay zavatra ilaina. Dia io zavatra io zany tokony ho famatsiana avy eto Madagasikara ihany fa tsy famatsiana avy any ivelany. Satria raha mbola famatsiana avy any ivelany ilay izy dia tsy maintsy miakatra foana amin'ny vidin-javatra noho ny ariary izay mitotongana foana. Dia eo zany ny mila politika manokana mihitsy hoe ahafahana miteny amin'ny olona hoe izay olona afaka mamatsy dia omena ohatra hoe tatao ketra amena zavatra ohatran'izay fa tsisy afa-tsy izay sisa ny anavotana indrindra amin'ile coronavirus io be dia be le malagasy mivoaka androany mba hitadiny hanina androany dia tsy maintsy mivoaka izy fa raha tsy mivoaka izy dia tsy mihinan-kanina. Dia mpandraraha gasy no antsoina hiaraka mandrafitra an'ilay izy hoe iza ny mpamatsy vary, iza ny mpamatsy hena, iza no mpamatsy menaka, iza ny mpamatsy savony etc. Na dia eo aza ny fanidinan'ny sistany Madagasikara mandritra ny fotoana voafetra araka ny fandraisana fipetra nataon'ny fitondram-panjakana dia tsy tokony hisy fiantraikany lehibe amin'ny voka-bary izany sy ny vidin'ny vary eto Madagasikara satria isika dia firenena anisan'ny manokatra vary. Dia rahantsika ny fanadihadiana izay nataon'ny mpanao gazetinay Njava Andriamaefa sy Andra Kotomalala teny Ambotrimanjaka teny. Ny 80 isanjaton'ny malagasy dia tatsa avokoa. Raha ny eny Ambotrimanjaka manokana dia mivelona amin'ny volovary ny akamaroan'ny mponina. Tsy tokony hisy fiantraikany amin'ny firy amin'ny sosialim-bahoaka araka izany ny anidinan'ny sistany. Raha ao anatin'ny fotoana fohy le eritreretina anidinan'ny sistany zany Antananarivo za mino fa mbola tsotratra n'izay hoe ampianioria na vary zay indrindra fa Ambotrimanjaka manokana. Ny kana Ambotrimanjaka dia izao izay tsy tia tena. Izay mahatonga anay manao antso avo ary nipory fonay tamin'ny fanomezana ny vohikava mahatratra teny amin'ny BNGC. Izahay aho dia efa mivory foana isan'andro ny hoe raha sanatria ny vavy me efa loza mitatao mantsy zao le coronavirus fa raha ny eto amintsika hoe mitateraka amin'izay ny sistany eo ny tompony ndraiky mpanjakana satria tsy anjaranay mihitsy kosa ny hoe izahay no miseho mahafantatra na miseho amin'ilay hoe dia ho zarainy vary na tsy anjaranay zany fa izahay kosa nefa miteny hoe
somary efa mba mahavita tena ihany raha resaka vary no resahana liomako be tsy mitatatra io tsy ny voly vary ihany anefa no tena hitena ny toerana fa maro ireo vokatra maro samihafa sy ny fiompiana ahafahana mamatsy any andrenivohitra izay indrindra satria tsy azo dia tsy hita izay le cycle ampiasana n'io tany io zay miala ohatran'izao ny vary dia raha makenonareo am'izao efa miasa ao anatin'le trondro indray ny vahoaka miala le trondro dia rehefa miaritra le rano dia miditra mifoza orana oka tsy ho adinontsika efa misy zany atao hoe foza orana sady hoaniny kisoa io misy olombelona mihinana ihany koa fa misy manao provanty miala io dia miditra ny asa fanaovam-brika ny fanaovam-brika izay anisany mampalaza ny ambotro manjaka mpamatsy brika anatananarivo ary mety ho Madagasikara mihitsy azy anisany tena manana anjara toerana lehibe amin'ny fampivoarana ny firenena aoka tsy ho adinontsika kosa fa enao nge raha manana ny fototrasanao dia tsy maintsy misy ihany le activité kely ahafahanao tena mivelatra be ary zay foana moa zany mahazatra antsika eto tsy tokony ho adinotsika ny velaran-tany hoe 1150 hectares io lemako be tsy mitatatra io za tsy resaka amin'ny hoe mavako azy patrimoine azy am'mazo azy amazozy fa izay le occupation ny olona ao amin'izay zay le fivelomany olona ao amin'izay tsy tokony ho dia tsy hita fa mitondra anjara briky ngeza be mihitsy amin'ny fampantroana izany lemako be tsy mitatatra zany tsy lahara-pamina araka izany ny anotovana ny ambotro manjaka raha ny faniry mpitondra fanjakana nefa dia ny anototra ity toerana isan'ny mamokatra betsaka indrindra ity fa nisokatra nanomboka omaly ny fandarana miara-mampita zay nirahana tamin'ny onjapeo efatra lohatra eto Madagasikara dia ny MBS radio ny IBC ny AZ radio ary ny radio Mada nanao ny angom-baovao mikasika an'izay Germaine Menjanazy fa ny mpikarakara le fifidianana mihitsy no ny laza ny tsy fetezana ny sitsy ny fahatomombanany ny fikarakarana ny fifidianana iny tsisy ambonin' zay satria ny ankoatrin'izay dia kandida mpilatsako fidina avokoa na ny mitondra ankehitriny na ny tsy mitondra ankehitriny na izahay dia mpandray anjara tamin'le fifidianana fa le mpikarakara le fifidianana no namoaka milaza ampaibe maso ny tsy fahatomombanany ilay fikarakarana le fifidianana natao izany ambonin'izay fanomezam-baovao tena izy ho an'ny vahoaka malagasy no tanjona tonga maro ireo mpanao politika sy ireo olom-pirenena tsotra tamin'ny alalan'ny fikambanany naneo ny heviny momba ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny isan'izany ny momba ny fifidianana izay efa nampiaikeloka ny genie fahalalana tanteraka ny tsy zahay eo amin'ny anteny-merandolona rery fa ny vahoaka malagasy mihitsy amin'ity resaka lisy mpifidianana ity ny teninay maro ireo efa voalaza rehetra teo aloha be de be fa ny teninay dia tsotra ary efa ny fehezinay izy dia toy izao ny teninay alohandeha ny fanadiadiana ary tsy janony eny atenatenany koa satria mety hoe akasika an-dranona na akasika an-dranona fa izay dia mitady ny ahatongava ny fanadiadiana hatramin'ny farany zay ny teninay ary amafisinay zay ary io koa mila fitondram-panjakana kehitriny miazakazaka ary dia raha ny fahitanay azy dia manana vitesy ambonimbony izy tena angatahanay tompoko ny fanadiadiana atao vitesy faran'ny ambony ary faran'ny aingana alalany rehetra inona ny tena marina ao anatin'izao hotakotaka sy zavatra misy eto amin'ny fireneny zao ny mpitondra manohatra ny mpanohatra dia tsy mandeha tsony ny raharaha satria mijery izy indray no jerena ato misy compte-ny rakoto jerena compte-ny rabe jerena manaraka ny ao anatin'ny Facebook dia sur la base n'izay voalaza anatin'ny Facebook no andraisana fanapa-kevitra zany ve fomba fitondrana ve zany raha melohany 2018 naninona tsy nidiovinareo ary nesorinareo io alohan'ny 15 mai tamin'ny 2018 hitanareo le izy naninona tsy nataonareo misy tompony andraikitra ngeza be eto gouvernement tsy afaka miala seny manontolo fa tsy ny vice président rery amiko toy za tompona andraikitra satria voafatotra manontolo amin'ny asa nataony seny miala daholo ny tena mametra-pelana moa zany raha ohatra ka natao mametra-pelana vice président seny dia mametra-pelana daholo nareo rehetrarehetra fa efa namatotra nareo ny ary ny ray tsy kombakomba atao daholo nareo
Manodidina ny raharaham-pitsarana eto Madagasikara amin'izao fotoana kosa indray dia minisitra teo aloha 5 no fantatra fa voaroiroy amina raharaha nandritra ny fitantanany departementan'ny tantanany izany. Efa nandalo teny anivon'ny Bianco sy ny rafi-pitsarana manokana misahana ny raharaha kokoly na ny pôle anti-corruption ny dossier anaovana ny fanadiadiana ary miandro ny toin'izay ny vahoaka ny andinindin'izay eo amin'ny sary ny tahiriny aina. Nalaza be tamin'ny faran'ny volana Desambra 2024 ny dosiena minisitra maromaro voaroroy ho nanodina volam-panjakana. Samy niandro ny fitsarana ireo tompon'andraikitra ireo avokoa. Eny amin'ny fitsarana avo na ny haute cour de justice ny tokony andeha io raharaha io. Aiza ho aiza io dossier io amin'izao fotoana. Ny dossier izay ao anatin'ny fahefany ACJ dia tsy maintsy ireo dossier efa nazahoana fankatoavana fanenjehana avy any amin'ny Assemblée nationale. Dia rehefa tonga avy any izy vao zay vao saisi zany procureur général dia manomboka an'ilay famitorana. Ankehitriny antaritra tonga aty amiko aloha dia mbola tsy tonga any amin'ny haute cour de justice ireo dossier efa nalefa tany amin'ny Assemblée nationale. Tato ato koa moa ny Assemblée nationale afantatsika ny fahasahiranan'izy ireo mikasika an'ireny ratification na loi mbola nataon'ireny. Ny session ny Assemblée nationale normale koa nge mbola any mois de mai vao mandeha dia angamba mamaly sahady ny fanontanianao fa rehefa tonga izay fotoana izay dia ho hitantsika eo raha efa misy tonga ny dossier avy any amin'ny Assemblée nationale mandeha any amin'ny haute cour de justice. Fantatra amin'izao fa efa azo ampiarina tsara eto amintsika ny lalàna momba ny fanagiazana ny arena azo avy amin'ny tsirariny. Dingana maromaro no arahana raha isy ny fanagiazana ireo arena ireo. Arena izay azo averina amin'ny tompony ihany raha voapirofo ny maha-ara-dalàna azy. Raha ny tatra azoko aty amiko dia efa lany soma tsara izy somary nisy karazana ohatrany hoe fandiniana kely fifandiniana teo amin'ny assemblée rotota. Fa lany soma tsara zany ny lalàna iny ratifié zany dia hivoaka any amin'ny ambaratonga asa sisa ny promulgation sy ny karazany. Ny dikany hiantry ny ary marina fanontanianao fa ny recouvrement des avoirs illicites dia misy karazany anankiroa, eo les gels, eo les saisies ary ny anankiray indray misy an'ilay hoe confiscation. Ka ny gel sy ny saisie zany dia ireo police judiciaire ny mpanenjika zany no afaka manao an'ilay requête any amin'ny fitsarana mba ahafahan'ilay chambre mandinika ny mikasika hoe tokony hogiazana sa tsy tokony hogiazana ilay fanana azo amin'ny famotsim-bola na ny zavatra tsy mahomby ohatran'izany. Les confiscations indray les requêtes ataon'ny procureur de république mandeha any amin'ilay chambre de saisie io mba ahafahana zany koa managaza na vola na harena sisa mandra-pahatonga ny fotoam-pitsarana na no ny antony maro samihafa sy ny sisa. Ka ireo rehetrarehetra ireo rehefa vita dia tsy maintsy mipetraka amin'ilay ataontsika hoe bureau dia hitsangana no io lalàna vao anana io. Ka io bureau io zany no ikarakara gestion fitazomana sy ny fandrindrana zany an'ireo entana sy fananana na vola voagiaja rehetrarehetra mandra-pahatonga ny raharaham-pitsarana hamerina azy koa any amin'izay tompony raha tantika vita ny fitsarana ary hita fa tsy mitombona ny antony nanaovana le fanakijana. Fampiresaka an'izay fitsarana izay ihany isika dia totosa androany maraina teny amin'ny cour suprême anosy teny ny lalonana fanolorana ny fitaovana ho an'ny haute cour de justice. Ny mpinody moa ny tompomarika tamin'ity fampitaovana ity eo amin'ny sary ny tahiriny ena hatrany. Solosaina, seza sy latabatra ary fitaovana maromaro ilaina amin'ny birao. Ireo no natolotry ny fandaharana asa ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana na ny mpinody ho an'ny fitsarana avo na ny haute cour de justice. Itondra fanatsarana be amin'ny fomba mifiasany ty androm-pitsarana ity izany. Ce matin, j'ai eu l'occasion de faire un peu le tour pour regarder les bureaux dans lesquels les différents fonctionnaires travaillent et j'ai pu constater moi-même qu'il y a un manque de matériel et informatique et de mobilier assez important. Et je suis très contente de savoir que cette dotation de ce matin va aider ses collègues de mieux effectuer leur travail et leurs responsabilités importantes. Le projet renforcement d'état des droits est un des projets prioritaires pour le PNUD parce que un bon fonctionnement d'un système d'état des droits dans un pays est un facteur fondamental pour aider aussi le développement du pays et pour aider à combattre, comme vous le savez, le fléau de corruption qui, malgré des avancées, touche toujours le Madagascar et qui risque à retarder le développement.
Vaovao avy eny amin'ny lapany Tsimbazaza eny kosa indray dia androany ny farana tamin'ny fomba ofisialy ny fivoriana ara-potoana ho an'ny solombavam-bahoaka. Anisany napikaiky sy nampimenimena ireo solombavam-bahoaka teny an-toerana moa ny tsy fanajana ora sy fotoana. Angom-baovao ny Germaine Menjanahary eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. 12 andro ny fepito-pivoriana farany teo ho an'ny Antenimera Rotonta. Lalàna maro no dinihina tamin'izany izay manana ny lanjany eo amin'ny fiainam-pirenena mazava ho azy. Ny zava-misy anefa dia betsaka ny tsy fanaran-dalàna miseho eny amin'ity Antenimera ity. Rehefa tapitra le 12 andro dia 12 andro zay fa tsy afaka tomboanao io ataonao hoe 12 andro fa io moa zany le fandikan-dalàna efa lasa lamody anatin'ny fitoeram-panjakana ity manodidikely ohatra hoe tenenina hoe ao anatin'ny fivoriana ara-potoana faharoa nanaovana ny ratification iny dia tsy tao le izy natao dia tsy nisy fitenena ndray tao hoe tsy maintsy fivoriana tsara fotoana nanaovana azy atao anaty fivoriana tsara fotoana dia tapitra indray le fem-potoana fivoriana ara-potoana tsy faranana indray le fivoriana zany fa mihoatra indray andro aty-aoriana zany zay koa atao fomba fiasa zany resaka fahatarana indray zay atsona amin'ny 1 ny androany iny zao tamin'ny 1 fiatsona dia niarana hita nareo teo hoe tamin'ny firy zay vao nanomboka le nampamarana fa ity zany fahatarana tsy ady famantarana antsony fa andro ray mihitsy 24 heures aty-aoriana zany Androm-panjakana mpanao lalàna ny Antenimera-pirenena noho izany tokony ho fitaratra amin'ny fampanajana ny lalàna. Dia mampieritreritra ao anatin'izy zany dia mikasika le fomba fiasa mihitsy hoe manahirana ny fanapahan-kevitra ny raisy ny teny anivon'ny Antenimera-olona dia saherana ny avy taty amin'ny Antenimera-pirenena dia tsy nahita an'ilay hoe inona zany ny vahaolana ho raisina manoloana an'ilay leçon de rejet nataony Antenimera-olona dia tsy fantatra na ny paika ny taty amin'ny Antenimera-pirenena dia lasa voadingana hatramin'ny andro fa ny marina zany 12 andro any fivoriana zay ny anatin'ny décret vakina teo ny nareo tsara ka nampamakina izy 12 andro. Manana fotoam-pivoriana ara-potoana indroa ny Antenimera isan-taona ary fotoam-pivoriana tsy ara-potoana ity nofaranana androany ity raha tokony ifarana omaly. Araky ny fampitam-baovao nentina tamintsika teo iny ihany koa dia ny farana androany ihany koa ny fivoriana ara-potoana teny amin'ny lapany Antenimera-olona teny izay naharitra 12 andro. Nandinihana ihany koa moa zany le itsy volana izay noraisy ny filohan'ny repoblika tamin'ny andro nisin'ny Antenimera-pirenena. Dia rahantsika ny andinizay eo amin'ny sariny Tokiramarola fanadiadiny Asina Andriamalala. Natambatra ho telo ireo diditsy volana misa 7 nalefa teny amin'ny Antenimera-olona. Nankatoavin'izy ireo ny roa tamin'ireo diditsy volana ireo ary ny iray no nitsipahany. Namafisy ny filoha-hevitra ity Antenimera-olona ity fa tsy vato misakana ho fampandrosoana firenena ireo olona fa kosa manaraka ny lalàna ary izany fahazahoan-dalana no melarana izany no arahany ary zofeno izany. Noho ny antony tsy fantatra nefa dia tsy voahaja ny daty tokony amaranana ity fivoriana ity. Zay ny fandehany tsy fantatro ahoana nahataran'izy io satria moa zahay ato amin'ny Antenimera-olona tsy manao hoe fanapahatana clôture raha tsy efa manao zareo eny amin'ny Assemblée nationale. Fa ny inona ny zavatra ny seho teny amin'ny Assemblée nationale nahatonga ny hoe fahatarana izy tia dia tsy dia fantatro loatra. Za tsy afaka teny aminareo ny zavatra hoe tsy haiko. Raha ny daty moa dia efa hitanareo hoe tsy manara-dalàna fa zay moa tsy afaka anara-dalàna ny lalana zay tsy omenanay. Zay normalement raha ny marina dia tokony eo amin'ny 15 à minuit vita le izy. Tsy nanatrika ny famaranana ity fivoriana tsara-potoana ity moa ny filohan'ny Antenimera-olona Andriamatoa Rivo Rakotovao noho ny fahoriana miatra aminy sy ny fianakaviany no antony fa tsy araky ny tsao ny ninana ely. Efa katoky ny fetin'ny Pasika isika izao fiatrena izany indrindra dia namory mpanao gazety ny teo anivon'ny Star Times Madagasikara ampahafantarana ireo tolotra indray amin'ity taona ity. Nanao ny angom-baovao Asina Andriamalala sy Toky Ramarola. Izy fiovana goavana ao anatin'ny bokesin'ny Chine ao anatin'ny Star Times noho ny fankalazana ny fetin'ny Pasika. Satinany amin'izany ny fiverenan'ny NBA ary isy ihany koa ny taranjabaolina kitra sy ny baseball. Ary tsy ho disanjara amin'izany ihany koa ireo mpankafy no velasa. Dia ankehitriny zany zay match rehetrarehetra amical préparatoire ny Euro 2020 dia ho alefan'ny Star Times manontolo
ohatra ny match ny Euro 2020 manomboka amin'ny 12 juin zay ho alefa mivantana manontolo daholo ireo match reo. Io moa zany milaza calendrier eto hoe alefa ny start time daholo zay rehetrarehetra zay miaraka amin'ny ohatra zao hoe ny deuxième week-end de finale ny Europa League, ny quart de finale ny Coupe d'Angleterre, ny demi-finale ny Coupe d'Italie, dia ny match ny Bundesliga rehetrarehetra. Kanefa alefanay le izy fa miankina amin'ny calendrier le tournoi zany satria araka ny rahantsika malala misy an'le aretina maneran-tany io dia rehefa mandefatra reo hoe manao an'izy mandefa an'le match dia alefa ny start time sy io na huis clos io na tsy huis clos zany dia mandeha direct amin'ny start time daholo zay rehetrarehetra zay. Manaraka izany koa misy vaovao anankiray mahafaly koa maka chaîne satria misy chaîne anankiray zay efa teto amin'ny start time zany izy teo aloha efa taloaloha kely misy aloha hoe Nina Novela io chaîne 100% novelas izy io dia io chaîne io zany dia verina indray andeha eto amin'ny start times efa mandeha izy zao. Misy koa tsika mankafy an'ireny série africaine reny dia natsofoka koa chaîne spéciale mihitsy izy io Star Times Nollywood ny anarany. Ankoatra izay dia verina avokoa ny chaîne Fox sy National Geographic sy ny maro hafa. Saiky miapotika avokoa ireo lalana eto andrenivohitra amin'izao fotoana izao, tsy vitsy ireo olona no velotaraina indrindra ireo mpampiasa lalana mikasika izany. Nanao fanadihadiana nidina teny an-toerana ny mpanao gazetiny MBS Anjava-Andriamaefa sy Tokira Marolahy. Tsy misy mijery intsony ny olona mpampiasa lalana eto andrenivohitra. Raha ny tetsa tanin'andro manokana dia mitaraina avokoa ny ponina eny amin'ny manodidina. Tena zay zany eto amin'ny ponina eto fokotanina tanin'andro mpandrana mba mangataka ny fanatsarana an'izy ity fa taona maro zany no efa nanantena ny ponina eto amin'ny manodidina ny anatsarana an'izy ity fa potika misy rano mandeha koa moa dia zay mahapotika an'izy ity ny tena marina, misy dalina tsetsy ny etsy ambony izay no miteraka an'le fahapotihan'ny lalana dia simba dia misy fiatraikany amin'ny karamanay ilay izy amin'ny resaka fitadiavana miralantirana ny resaka piesy ny anatra zany dia somary sahirana zay tena efa taona maro angamba zay raha ny tena marina mety hoe any amin'ny toke folo taona ve sa mety hoe tsisy tsy haiko misy manam-pahefana mandalo koa mety na dia zay moa tonga ny any fa ohatra ka mba manatena ny eo amin'ny anina zay mba hijereny tena ohatrany tsisy fa nisy any izy fa sisy le trottoir eny nijereny fa ny aty ampovoany ohatrany tsy vita le 5 taona aloha zay nipetrahako tena tsy nisy fanamboarana mihitsy aloha teto ty an-tanin'andro tokony avoazina. Raha ny fampanantenana nataon'ny mpitondra nefa dia toa kobaka ambava fotsiny ihany. Efa mataona maro no simba ny lalana raha ny filazan'ny olona sendranay. Efa misy anefa ny fitaraina nataon'izy ireo saingy torano tondraka ambolongisa ihany izany. Ny lalana ratsy aloha raha malaly zany 67 zany zao inareo zao hitam-pandrana zao manontany anay izy aloha zao dia efa manomboka izy io fa tena betsaka resaka rond-point rehetrarehetra zao Tatananarivo maly zao zareo namboatra tao lalam-baovao boulevard iny reny zao dia raha vao mihodina zao ny tobila vaventiventy dia simba foana le lalana satria tsy mahazaka le kidiaran'le tobila vaventy le iny izy le kalitaon'le goudron angamba no mahatonga an'izay fa le izy zany tokony mba atao hoe efa te ezaka mafy zany tsika hoe hivoatra dia mba atao arak'izay koa le aniny mba atao arak'izay koa le zavatra kalitao tokony atao. Fahitako anazy fotodrafitrasa efa tamin'ny tany gasy ny fitenenana aloha efa tsy manara-penitra amin'izao tsony zany ohatry nefa ny andro amin'izao efa tokony mba zavatra hoe mba manara-penitra araka le zesta amin'ny fanjakana propagande zany dia tokony efa hoe balalina manara-penitra amin'izay lalina fa tsy goudron tony zao efa tamin'ny republika voalohany angamba zay ratsy mora simba izy aloha voalohany indrindra angamba tsy mandeha amin'ny tolo lalana ratsy tony dia tsy mahita fa ny afatra mena anazy hoe mba tokony mijery fotony zany izy mba mandehandeha eny amin'ny lalana rehetrarehetra fa misy manko zao ny mpitondra fanjakana ambony rehefa mivoaka ny trano izy dia tsy maintsy arahana inona moa zany reny motara sy ny ohatr'izany dia milikiloka daholo majinika dia ohatrany eny amin'ilay lalana tsaratsara izy no mandeha fa tokony mandeha amin'ny tolo lalana ratsy tony izy didany tsara le fahavoazana sy le fimenonan'ny olona zany mandraisany andraikitra. Asa mety hoe noho ny mpitondra fanjakana indray ve izao fitaraina nataon'ny olom-pirenena izao? Any amin'ny faritra kosa indray dia dibitra tanteraka amin'izao fotoana izao ny distrika Nantala sy maro antsetra. Niakatra be ny rano ny Orambe nentin'ilay rambon'ny Rivodoza Arnold
izay nitranga tamin'ny fandrany herinandro teo iny. Roa no tsy hitapopoka raha toa ka anarivony kosa ireo trabona. Ny andindiny izay hoetiny Jessica Miray sy Tahiriny Aina. Saika diboranto izao avokoa ny fokotany sy ny komina ao amin'ny distrika Nantalasy Maroantsetra. Tsy nitsahatra ny orambe hatramin'ny omaly tany an-toerana vokatry ny fandalovany ilay rivo-doza Herald. Olona roa izao ny fantatra fa tsy hitapopoka araka ny lahatsoratra an-gazety iray. Ao Antalany iray, raha ao Maroantsetra kosa ny iray. Komina 320 amin'ny 20 ao Maroantsetra no diboranto tanteraka ary efa mahery ny arivo no tsy manan-kialofana. Anjato ny ireo trano lasandrano ka voatery tsy maintsy nafindra toerana tao amin'ny komina Mahavelo distrika ny Maroantsetra. Raha araka ny fampitambavao avy amin'ny sampana mpamantatra ny mety ho toetry ny androany dia efa miana lavitra ny morontsiraka avaratra Atsinanany Nosy ilay rivo-doza Herald. Tamin'ny fitora maraina teo dia tany amin'ny 7,7 kilometatra atsimo Atsinanana Antala no nisy ny foibeny. Ny tombony heriny ka lasa cyclone tropical ny sokajy nisy azy. Mahatratra 30 kilometatra isan'ora ny rivotra miaraka aminy ary arahina tafiotra 20 kilometatra isan'ora. Tsy misy fiantraikany mivantana amin'ny toetry ny andro eto amintsika intsony izy. Noho izany dia foana avokoa ny filazana loza voarainy ireo distrika iray izany. Tokony hitandrina hatrany ny mpampiasa ranomasina eo anelanelan'ny Sambava sy Sainte-Marie fa mbola ahery ny ranomasina. Foana avokoa araka izany ny fampitandremana amafisin'ny rivotra sy ahavy ny alondrano. Iverina eto Antananarivo kosa indray isika eny amin'ny boriboritany fahaenina eny. Heritaona izay nitsanganan'ny fikambanana sosialy ao amin'ny fokotany Ambomana indray sy Ambodivona. Nisy ny fiaonam-ben'ny mpikambana omaly izay nanaovana tatitra sy nametrahana viana ihany koa ny amin'ny taona manaraka. Ny andinindin'izay hoentiny Lorette Berton sy Manora Andriamalala. Fikambanana ny forona ho fitsinjovana ny tombotsoa iraisan'ny sampiaramonina ny Ambomana indray sy Ambodivona amin'irahina. Tsy natao ho fitadiavam-bola fa miompana amin'ny fameloma maso ny kolontsaina mampalaza ny faritra Andaroka sy Ambohimanarina dia ny firaisan-kina sy ny fifanotronana raha misy manjo. Tsy dia hoe mijanona loatra ao anatin'ilay hoe fahoriana sy fitsapana maraina izay fotsiny ny tanjonay fikambanana Ambodivona sy Ambohimanarina amin'irahina. Izahay izany no efa mijoro mihitsy na dia hoe fikambanana azy fa efa mipetraka mihitsy ohatrany hoe ray aman-dreny manara-maso ny zava-misy rehetra eo amin'ny tany amamonina indrindrindrindra fa ny fokotany izay misy anay. Raha misy zavatra tiana hifanampiana na ara-pitaovana na ara-kevitra eny na raharaha-bola mihitsy ary von'izay fokotanina Ambodivona sy Ambohimanarina amin'irahina hifanampy hifanohana eo anatrehan'izay fandriampahalemana izay. Mitantsorika ny hetsika ataon'ny olom-pirenena tsotra tahaka izao ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara voafidy tao amin'ny boriboritany fahaenina io. No amafisiny tamin'izany fa fanotra lehibe ho an'ny fampandrosoana ifotony ny fifanomezan-tanana eo amin'ny samy mpifanolo-bodirindrina. Kolontsainana Ambohimanarina sy Ateroka dia manana ny maizy azy ary miavaka indrindra eran-tany satria raha misy midona na misy zava-manjo amin'ny fiarahamonina dia mirodra daholo ny fokon'olona miezaka mitazona sy mamoy an'izay ary tena zava-dehibe ny tompon-tany izay mipetraka dia mitazona fa misy an'ireo vahiny izay mpanofa trano ohatra izay tanina mihitsy satria ianao matoa monina eto dia efa zanaka Ambohimanarina ianao izay tsisy zavatra mandeha mihitsy raha tsy ny kolontsaina no mipetraka amin'ny toerana maizy azy. Tsisy toe-karena mandeha, tsisy sosialy mandeha io raha tsy ny kolontsainanao mahainao anao magasy anao ary izay no tandrovana voalohany. Manampy betsaka amin'ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana ny finiavana ananan'ny olon-tsotra tahaka izao hoy ny lehibe ny fokotany sy ny mpiara-miasa aminy. Ho anay sy fokotany tompoko dia nampindramin'ireo vahoaka ireo hitondro zahay fa ny vahoaka ny tena tompony teny eto amin'ny fokotany. Ka raha amin'iray ny fokon'olona Ambohimanandray sy Ambodivona na tsy lolo-tsiofina fotsiny ary raha miteny fotsiny ary ny vahoaka eto aminay misy anina ry président satria mirahiny izay mianakavy dia tonga aty ampotsofinay zany ny resaka filaminana na izay mianakavy eto fotsiny no mirahina dia efa sahirana ny fahavalo hiditra eto amin'ny tanànanay. Efa maro ny hetsika vita ny Ambodivona sy Ambohimanandray mirahina raha tsy resaka fa tsy ny fampiraisana ina ny mpiaramonina ny ady amin'ny tsy fandriampahalemana. Itoy ny ezaka ary ho hatsaraina ny efa vita.
Any ivelany mitombo isatrany ireo olona maty ny valanaretina coronavirus na le atao hoe Covid-19 maneran-tany sy ireo olona tratran'izany aretina izany. Toy ny tao ana Frantsa zao dia anisan'ny taratra fa niela be ny tany mpifidy nandritra ny fifidianana be ny tanàna izay nitotosaina omaly noho ny tahotra ity aretina ity. Ny andindinin'izay hoentiny Jessica Miray eo amin'ny sariny Andry Rakoto Malala. Tontosa omaly alahady 20 Martsa ny fifidianana munisipaly fiodinana voalohany tao Frantsa. Notazomina ihany ity daty ity na dia teo aza ny fianaky ny valanaretina Covid-19. Manoloana indrindra ny fianaky ny valanaretina nefa dia niakatra be ny tahany olona tsy nandeha nifidy. 350 faingo 500 hatramin'ny 450 n'ireo olona voasoratra anarana no tsy tonga nifidy. Ny ankamaroan'ireo mpanao politika frantsay avy hatrany dia nilaza fa tokony ahemtra ny daty hanaovana ny fiodinana faharoa izay tokony ho tanterahina ny alahady 12 Martsa izao. Mbola mipetraka araka izany ny fanontaniana raha ho ahemtra tokoa ity daty ny fifidianana fiodinana faharoa ity na tsy. Raha tsy ahemtra, ho betsaka indray ny tahan'ireo tsy tonga hifidy. Ho betsaka ihany koa ny fanakianana ho voaray satria ny sekoly sy ny université rehetra efa tapitra nakatona avokoa manomboka androany. Nefa ny daty ny fifidianana fiodinana voalohany no tazomina. Raha ahemtra kosa dia ho atao ahoana ny vokatry ny valin'ny fifidianana munisipaly fiodinana voalohany. Maneran-tany, mitombo hatrany ny olona maty sy tratra ny Covid-19. Raha ny antotanisa voaray mikasika ny tatitra farany ao Frantsa 720 ny olona matiny, 320 ny olona tratrany. Ao Espagne, firenena faharoa ahitana trangana Covid-19 betsaka indrindra ao Europa, izay fantatra ihany koa fa tratra ny Covid-19 ny vadin'ny Prime Ministre Espagnol Pedro Sanchez dia en état d'urgence ny firenena manomboka androany ary mandritra 15 andro. Ao Italia, nanomboka omaly 8 sy 300 ny maty, izany hoe efa tafiakatra 5 sy 700 atreto ny maty n'ity aretina ity. 7 sy 704 ny olona tratrany. Aty Afrika, fantatra ny sabotsy ariva teo fa efa voamarina ny fisina trangana Covid-19 ao Centrafrique, Seychelles ary Congo. Dia inany koa tompo-kilasy tongo vavy no entina nanakatona ny vaovao. Ny fampan'ny fanentanana ataona eto amin'ny MBS dia hoe samy mitandrina, samy mailo ihany isika. Ny amin'ny fiatrehana ny coronavirus manome fotoananao ny fampalalam-baovao ny MBS rahampitso amin'ny ora mitovy. Mankasitraka raha toy ihany koa ny teknisianina sy ny mpanao gazety. Veloma tompoko.